azo ambara raha mikasika ny ara malagasy ara moa ty dia hoe efa entony nametrahana tena asa tsy misy ankoatran'ity intsony a fa raha ny azo ambara mahakasika an'izany dia tena tsy miverina amin'ny laoniny intsony ny asa na nandritra tao aorianany Covid-19 iny. Raha ny fahavitrihan'ny vidy aloha dia tena malaina dia malaina tokoa, vitsy dia vitsy satria izao raha ho an'ny malagasy inona ny ara malagasy dia tsy takatry ny fahefan'ny vidiny. Eny fa na dia maniry ary izy ny hoe mba hividy raha karazana objet kely atao haingon-trano kely tsy takatry ny fahefan'ny vidiny malagasy intsony. Vahiny koa nefa tsy tafiditra intsony noho ny antony sécurité amintsika sy ny fandriampahalemana eto amintsika miratsy dia malaina koa ny vahiny mety tia nefa fa asa fanao hatramin'izay dia tsy hita hoe andeha hiovanao inona fa dia miandry izay gadonany eta. Ny sécurité, ny fandriampahalemana aloha tena manahirana ny gasy, manahirana ireo vahiny maketo amintsika. Faharoa manarakaraka izany tena manahirana be ny amintsika ny amin'ny resaka douane sy ny port. Ny antony dia izao, na zavatra kely faran'izay kely ary vidin'ny client eto dia angalan'ireo anaovan'ireo ajojay eny amin'ny port. Tsy maintsy andoavam-bola, tsy mahazo mivoaka anaty article bois kely varavety fanorona kely, zavatra kely tsy misy dikany dia andoavam-bola foana eny amin'ny port dia lasa kamo ny olona miantsena dia izany be dia be ny antony fa tsy hita moa izay tsy hita hoe be dia be ny antony izany mampalaina ny olona hiantsena. Olana aloha dia miankina amina gouvernemanta ihany. Rehefa milamina ny tany, milamina ny gouvernemanta, mandeha daholo ny fandriampahalemana amina resaka fivanianana eny amin'ny toerana misy an'ireny fivanianana rehetrarehetra eny, fitsidihana rehetrarehetra eny dia tonga ho azy ny vahiny ka iantsonay amin'ny ministry ny asa tanana, ministry ny étranger io zany mba ahafahana hoe mba misy mpitsidika betsabetsaka kokoa eto amin'ny ara-malagasy, eto Madagasikara dia io ny fampizarany gasy rehetra manao ny ara-malagasy fa raha tsy izay tsy misy mpanjifa intsony ny ara-malagasy.